aleloia, tsara ny tompo. Eny ary ny tenin'Andriamanitra andraisantsika afatra an'io a sy andraisantsika lesona, andraisako lesona an'io a araky ny loha hevitra zay napetrako iombonantsika foa mampanady ny amin'ny hoe manjaka mpanjaka ny amin'ny zavatra rehetra. Iza moa io dia araky ny tonombavaka zay fandraisantsika fosaina mampanady eo a dia ny avo indrindra, ny avo indrindra Jesosy Kristy. Izy a no manjaka mpanjaka amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Maky ten'Andriamanitra vetivety isika alohan'ny hidirantsika amin'ny tena votoatin-kafatra. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny salamo toko faha 6:30. Miderahan Jehova fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrapony. Amen. Midera an'Andriamanitra avy indrindra fa mandrakizay ny famindrapony. Midera ny tompo fa mandrakizay ny famindrapony. Amen. Miderahan Jehova tsara izy mandrakizay ny famindrapony. Midera ny avy indrindra. Amen. Midera ny tompo mandrakizay ny famindrapony. Loha hevitsika eto teny amin'ity hoe manjaka mpanjaka ny amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra tsotoa. Ary fanjakana io a dia nampidiny tamin'ny alalany Jesosy Kristy. Ilay salamo no vakitsika teo ary ny tonombavatsika dia natombokontsika tamin'ny hoe fisaorana ny derasitsika nanome voninahitra azy ny amin'ny fiahin'ny fitantanana. Ary namafisy ny bokin'ny salamo eto amin'ity salamo faha 6:30 ity ny amin'ny hoe mandrakizay ny famindrapony. Ianao a mino an'izay hoe mandrakizay ny famindrapony zay. Ianao a dia efa nandray ny filazon-tsara. Ianao a dia efa nandray ny famonjena. Dikan'izay ihany koa dia voaray atsika miaraka amin'izay ilay teny fikasana ny amin'ny hoe mandrakizay ny famindrapony. Aleloia. Eo indrindra mandraisantsika afatra. Ny semaine atsika zay nisoratsika anazy, ny semaine ho avy zay efa napetratsika tamin'Andriamanitra tsotoa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy, efa nisotra sahady ihany koa isika ary indrindra ny nametrahantsika pitokisana ny amin'ny zavatra hosahantsika rehetrarehetra sy ny adidy zay hosahantsika sy ho raisitsika andraikitra. Ny ara-panahy ihany koa indrindrandrindra tsy adino izay satria mino isika fa mandrakizay ny famindrapony. Tsy diso mpanjaka isika, tsy diso mihitsy isika ny safidy an' Jesosy Kristy ary nandray azy hanjaka tompontsika satria misy filazon-tsara. Voaray atsika tamin'ny finoana, tao anatin'ny finoana ny nahitantsika an'izay hoe amen, mandrakizay ny famindrapony. Aleluia. Tsara ny tompo. Sotra ny tompontsika ny amin'izany salamo toko faha 6:30 izany. Mandrakizay ny famindrapony. Midera n'Andriamanitra foana isika, midera ny tompo foana isika, midera ny avy indrindra isika, midera ny Jesosy Kristy foana isika. Toy izantsika ny famakina Apokalipsy toko faha 17. Apokalipsy toko faha 17 andininy faha 4:40 mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry aresy azy satria tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka izy ary aresy azy koa izay momba azy. Dia olona voantso sy voafidy ary mahatoky. Amen. Mavesatra be izany teny fikasana izany. Apokalipsy toko faha 17 andininy faha 4. Fatatsika ny contexte ny
bokon'ny apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo fa ny amin'ny famoaboasana ny toetry ny biby ity ary ao anatin'izay hoe toetry ny biby ity izay reveleny ny fanambarana izay dia miteny ny bokon'ny apokalipsy eto nampahitana ny jaune apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo andin'ny faefatra ambin'ny folo fa misy ady amin'ny zanak'ondry iza moa ilay zanak'ondry Jesosy Kristy ilay zanak'ondry ary ny zanak'ondry aresy ao anatin'izany ady izany satria tompony tompo a mpanjaka ny mpanjaka izy verina amin'ity loha hevitrintsika eto hoe isika dia mampanjaka n'ilay tompony tompo eto amin'ity bokin'ny apokalipsy ity anefa dia manasongadina ny soratra masina fa misy fandresena ao anatin'ilay ady amin'ny lehilanota dia tsy izay zany fa ny zanak'ondry a no mibata an'izay fandresena izay raha ataoko hitsin-dalana ny fanazavana dia Jesosy Kristy tompony tompo a mpanjaka ny mpanjaka lay safiditsika anjaka atao anatsika misafiditsika ho mpanjaka eo amin'ny fiainatsika sika rehetra izay mino de raina ny tompo amen toizatsika ny famakeny ary ny zanak'ondry a aresy azy Jesosy Kristy io satria tompon'ny tompo mpanjaka ny mpanjaka izy ary aresy azy koa izay momba azy dia olona voantso sy voafidy ary matoky petraka ny fanontaniana amintsika atao anatin'izao afatra izao izavy isika no voantso zany voantso zany a dia mandre antso mihitsy ianao no mamaly an'izay a tsy zany manontany fa nysoratra masina izay voantso voafidy ary matoky ilay antso ilay fifidianana tsika tsiraray a no mandre an'izay fa kosa ilay hoe mahatoky araka ny filazon tsara eto boky ny apokalipsy eo lay afatra ampitain'ny soratra masina amintsika mahatoky tany am-piandohana isika dia nanambara hoe isika dia mpino ny safidy an Jesosy Kristy ny safidy ny fanjakana iaho Elohim tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny herin'ny filazon-tsara ary tamin'ny finoana ny safidianantsika an'izay ary tsy ny safidy fotsiny isika fa nampanjaka lay mpanjaka manana ny famindram-po mandrak'izay ny famindram-pony arak'ilay salamo any vakitsika teo fa 9:30 ary ihany koa sady manjaka izy no mpanjaka izy no mbola tompo ny tompo mpanjaka ny mpanjaka eto amin'ity apokalipsy izay ny vakitsika toko fahafito ambin'ny folo ty andiny faefatra ambin'ny folo dia misy zavatra takin'ny soratra masina amintsika ao anatin'ny afatra mahatoky mifamatotra amin'ny finoantsika zany mifamatotra amin'ilay efa faharesen-dahatra no raisitsika zay velona atao anatitsika mamelona ny filazon-tsara sy mampijoro atsika amin'ny fiatrehantsika ny fiainana andavanandro dia mifamatotra amin'izay ny hoe mahatoky voantso misafidy no fidina indrindra mahatoky mamatotra ny zavatra rehetra izay mahatoky izay izany hoe raha mino izany tsika dia tokony misy an'izay fahatokisana izay mifamatotra amin'izay finoana izay amen de raina ny tombo izany rehetrarehetra izany no misele ny teny fikasana rehetra ary indrindra ahafahan'ilay hoe mandrak'izay ny famindram-pony mitsonika eo amin'ny fiainatsika isan'andro isan'ora de raina ny tombo alleloia inao fa mazava aminao a tsy ampiana tsy analana izany afatra izany ary ny mahatsara ny fiarahana amin'i Jesosy Kristy a dia mirevele foana ny soratra masina teny anampy teny a teny mpiainana mampitodika atsika hatrany ho any amin'ny famonjena fiainana mandrakizay mampitodika atsika hatrany any amin'ny salut
vie éternelle ny any ambony. Alleloia. Amarana ny famakinany tenin'Andriamanitra sy ny fandraisana hafatra isika apokalipsy eo ambanimbany eo ihany toko faha 7:10 andininy faha 9:10 avakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Apokalipsy toko faha 7:10 andininy faha 9:10 ary manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feany izy manao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Manana anarana voasoratra eo amin'ny lambany sy ny feany izy manao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Eto amin'ity afatra izay ampitain'ny bokin'ny apokalipsy ity ihany naseho tamin'ny Jaona miseho amintsika ihany koa dia révélé dévoilé amintsika araka ny lohahevitra ihany koa mpanjaka amin'ny zavatra rehetra io ilay mitondra n'io anarana io mihitsy izay efa noraisitsika ho finoana anjaka eo amin'ny fiainantsika sy ho mpanjaka amin'ny zavatra rehetra amin'ny antom-piainantsika io mihitsy no révélé ny bokin'ny apokalipsy eto. Izany hoe ilay efa safiditsika tamin'ny alalan'ny finoana, ilay efa noraisitsika ho mpanjaka navelatsika anjaka eo amin'ny fiainantsika dia izy manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feany io confirmé tsara zany ny lohahevitra miaraka amin'ny hafatra voaray atsika izay efa fiainatsika no raisitsika tamin'ny alalan'ny finoana, tamin'ny alalan'ny filazantsara niseho tamin'ny hoe Jesosy Kristy. Voaray atsika tsara ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay tompo ny tompo, satria io mihitsy io ilay naseho an'i Jaona io tsy Jaona rery intsony nahitan'io. Enoty tsara ity teniko farany ity, tsy Jaona irery intsony no nandray an'io. Jaona nahita fotsiny ihany tao anaty fahitana. I Jaona dia nandray ny message, fa isika kosa dia mandray an'ilay hafatra mihitsy, tsy ilay message fotsiny fa tena hoe voaray atsika mihitsy ny contenu, ilay qualité, ilay lanja, ilay fiainana tao anaty message naseho an'i Jaona. Iny mihitsy no voaray atsika ary tonga manjaka, tonga tompotsika ilay anarana sarobidy sy manam-boninahitra ny afina tao an-danitra tao. Averiko indray, ilay anarana mihitsy no révélé tamitsika, tsy message teo an-tanan'i Jaona fotsiny ihany fa tafapita eo amin'ny fiainantsika mihitsy ary tonga manjaka, tonga mpanjaka ny amin'ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny antom-pisitsika, eo amin'ny zavatra rehetra izay andraisantsika andraikitra sy ny sisa be da be. Révélé velona miaina ho atsika ny fahamarinan'izany teny zany ary manapaka amin'ny maha manjaka sy ny fahefany amin'ny maha mpanjaka azy sy tompony tompo anarana sa toetra naturany amin'ny maha Andriamanitra azy niseho tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay. Tsara ny tompo tsara ny hafatra. Amen. Saotra ny tompontsika ny amin'izay tenin'Andriamanitra nafahatsika naka hafatra, nanovozantsika hery, nanovozantsika ny mystère ny fiainana mandrakizay ihany koa, nanovozantsika sy nandraisantsika ny
fanjakana ny fanapahana tao amin'ny tenan Jesosy Kristy afatra izay tsy afatra fotsiny fa tena fiainana mihitsy, zany hoe fiainam-panjakana tao an-tanany raitsy to tao an-danitra tao iny mihitsy no tonga midina amintsika izay mino sy nanokatra ny fotsika hanaiky an'izany teny izany. Teraina amin'ny tompo. Sotranao zay rinay masina tsara indrindra raha mbola afaka nandray an'izany afatra izany, afaka niaino ny teninao afaka namaky ny teninao afaka ny saintsaina, afaka nanakotsako, ary tao anatin'izany manokafanao ny fonay nahafahanay mbola nanamafy ny efa finonay sy ny efa fampanjakanay fampanjakanay anao, namelanao malalaka izay anjaka teo amin'ny fiainanay rehefa novolenao taty anatinay ny finoana araka ny herin'ny filazantsara sy ny efa permisiva avy amin'ny zanak'ondry Jesosy Kristy. Manapafeno amin'ny fiainanay ray masina tsara indrindra, ary oka anao mpanjaka foana amin'ny zavatra rehetrarehetra mba ho tomponay sy ho mpanjakanay satria resy lahatra tanteraka izay ary mino izay voaray anay mandrakizay ny famindraponao, mandrakizay ny famindraponao, izany famindraponao mandrakizay zany no mitondra anay ihany koa mamelona anay ho amin'ny fiainana mandrakizay. Voninahitra ny dera sy ny laza ho anao irery any ray masina tsara indrindra, ny anaran'i Jesosy Kristy no entinay nanambaran'izany. Tsara ny tompo alleluia, amen. Zay no fiainantsika kristianina, fampizarantsika taton'io ny fampahirezantsika, nampitatsika nandraisantsika afatra nanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra raitsy to. Izy no manjaka eo amin'ny fiainantsika, ny tenin'Andriamanitra no manjaka eo amin'ny fiainantsika. Ndraisika tamin'ny finoana izany. Jesosy Kristy ilay mpanjaka ny mpanjaka tamin'ny alalany no nahafahantsika namela n'Andriamanitra raitsy to anjaka amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Zay le fampanjakanany amin'ny zavatra rehetrarehetra izay dia sans exception mihitsy avelatsika izy anapaka ny finoatsika no manosika atsika sy mamela atsika ho amin'izay ary tonga hery lehibe mampisandratra atsika ao anatin'ny fanompoantsika. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny teny zay nandraisantsika afatra, nandraisantsika fampahirezana teo, nandraisantsika révélation teny miafina, tsy message nomena ny Jaona fotsiny lay izy nahirany zany natao amin'ny salamo hoe mandrakizay ny famindrapony, fa tamin'ity andro an'io ity dia ny confirmer ny fiainam-panahintsika izany ary mbola nandraisantsika ihany koa ny attestation avy any amin'ny avo indrindra ny fahefany avy amin'ny tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka, ilay manana anarana miafina araky ny fahefana sy ny hery nananany tao an-danitra tao. Iny mihitsy no midina eo amin'ny fiainantsika, miateste ny antom-panompoantsika sy ny efa fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Tamin'ity andro an'io ity no nananantsika indray an'izay attestation zay, ny confirmer ny fahatokisana ilay teboka ngezabe izay no révélen'ny filazantsara tamintsika teo mahatoky. Teraina ny raitsotoa ny anaran'i Jesosy Kristy no iselentsika an'izany teny mpiderana izany, ny teny mpisaorana, ny teny mpizarana, ny afatra rehetrarehetra ihany koa dia selentsika amin'ny ran'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana isy ny aina amelomeloman'izany teny zany hatrany ho atsika tsiraray, ho an'ny tokatranontsika, ho an'ny asa mandrarantsika, ho an'ny fiainantsika manontolo, afahantsika mahery hatrany, miavaka ny manompo sy ny tsy manompo. Fotony tompo lehibe tsika ny amin'izay fiainantsika kristianina voazara teto animindray amin'ny fotoana manaraka indray. Rehefa misy ny fotoana dia manokana fotoana tahaka izao foana isika ifampitatsika afatra ny fiainanay, ny fiainantsika kristianina, andraisantsika message
am jesosy kristy a andraisantsika misazy amin'ny fanamasina iderahantsika azy a ibanjinatsika ny herin'ny filazontsara ny fiainana mandrakizay a ny voninahitra dia ho an'andriamanitra ray tsy toy irery ihany a sy jesosy kristy a zanany manonona ny fitahina ny fiadanana amintsika rehetrarehetra veloma tompoka tahiny tompo jesosy taholy